Miarabatsika amizao mitatao vovonana izao ny tenako iaraha-malala ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay sarotra amin'ny tompon'andraikitra amin'ny mahasolon tenam-bahoaka no anidy vava na angina na sanatria ny vava mody tsy mahita ny zavatra misy amin'izao fotoana izay fampiresahantsika amin'ireo zavatra manjo ho an'ireo zandritsika, zanakatsika, rahalahintsika, anabavintsika eny amin'ny anjerimanontolo na eny votovorona moa amin'izao fotoana izay fampiresahantsika. Hatry ny maraina efa nahitana fitokonana izay nataon'ireo mpianatra ireo dia rehefa nataony fanadihadiana mazava ny zavatra takian'izy ireo dia ny mba hananandreo jiro sy rano mitaky tsy hahatapaka ny jiro sy ny rano izy ireo amin'ny toerana izay honenandreo. Zo fototra izany fampiasana rano, fampiasana jiro, ka raha misy ny fitakiana ataondreo zazy ireo dia ny vahaolana no tokony haroso. Raha ohatra nisy ny fanimbana fananana zavatra hafa zay, fa fitakiana tsotra raha tokony ho izy tsy tokony andratra andreo zaza ireo zany ny mpitandro filaminana. Zay no zavatra mba hiangaviko eto hoe ny olona rehefa mitaky ny zony dia ianareo no tokony mpamalavala fa tsy ianareo ndray no manakorontana na mandratra andreo ankizy ireo. Isika ihany no milaza amin'ny ambeti-tenitsika hoe ny tanora no avy n'ity firenena ity. Dia raha zava-misy hitantsika eny amin'ny votovorona ve ahafahantsika milaza fa tena ho avy Madagasikara ireo zaza ireo, na ny traitement andreo, na ny bourse, io rano zao nangataindreo, jiro sy rano, hianatra amin'inona ireo, hidio amin'inona izy ireo, nefa tsy vahaolana no roso fa fandratrana andreo zaza ireo, famonoana andreo zaza ireo. Ka zay zavatra zay zany tsy ekena intsony, ka eto manao antsoavo aminareo mpitandro filaminana, okare ny famonoana ny zana-bahoaka, fandratrana ny zana-bahoaka. Marary izy matoa mitsangana mijoro, ampio izy. Anjaranareo no manaitra ny tompon'andraikitra voakasika izany, mba handray an-tanana ny olana izay sedrain'izy ireo. Ka eto dia efa manao antsoavo aminareo koa amin'ny zavatra izay iseho amin'ny alakamisy izao. Aokare aza sakanana ny vahoaka fa marary izy ireo. Tsy mahita fa tena mijaly mivoaka Antananarivo. Na za avy ny teny hoe matanty mahazaka jaly mivoaka Antananarivo. Na misy délestage aty aminay aty amin'ny faritany mba azo jerena eto Mahajanga no resahiko eto fa raha miresaka Dego Toliaranareo zavatra hafa koa any. Fa Antananarivo hita maso fa tena simba ny fiharian'olona, potika ny fiveloman'olona. Dia raha manaitra ny tompon'andraikitra izy ireo manara-dalàna, manao fangatana omeo, ary ny neutraliténareo no angatainy vahoaka mba ahafahany vahoaka maneho ny zavatra marary azy. Hitaky fandehanany rano ara-dalàna izy ireo, hitaky fandehanany jiro izy ireo satria potika ny fiainana. Tsy misy ny politika mazava hialana amin'ny olana io. Efa ho 10 taona zay hoe manana plan reo, manana programme reo, manana vina reo hialana amin'io délestage io sy ny tsy fampian-drano eo tanàna Antananarivo renivohitra. Manerana Madagasikara misy fa eto ny tena exceptionnel amin'izao grave dia ny ao Antananarivo. Avelao izy ireo aneo an'izay hevitra izay aneo an'izay fitarainana izay dia anjaran'ny tompon'andraikitra no mandray
fanapakevitra mifanaraka am'izay. Rehefa tsy mavita ny tompona andraikitra esorya eo no eo, na eo anivon'ny Jirama zany na ny ministera mihitsiny. Tsy hitako ny olana am'izany. Rehefa tsy mahavaovà olana, miala koa ny tompona andraikitra hafa koa ankoatran'izany, na filoham-pirenena aza tokony hametra-pialana fa hoe tsy vitako intsony mitondra an'ity firenena ty, tsy vaovahako intsony ny olan'ny délestage, fa tsy ny vahoaka hovokisanao lainga, fampanantenana, mangataka fotoana lava, nefa mbola mampiasa herim-pamoretana ihany na fampiororona, fandratrana ny vahoaka malagasy. Za eto dia manainga anareo ampiasaonareo ny baïonnette intelligente. Rehefa baiko hamono ny mpiray tanindrazana aza raisina, petrahanareo neutre, mamalavala an'ireo olona reo mba tsy hisiany bavure. Manantsaina daholo ny olo ho tonga amin'io mahalala ny olona hitondra tarainy dia avelao famorivory eo reo aza sina sakana mihitsiny fa manahirana ny zavatra iainantsika am'izao. Tsy maniry loza mihitsy amin'ny firenena araky voalazany ny olona eo amin'ny fitondranao ihany. Sénatrice Lalatina efa nilaza fa hoe ny fivorivoriana, fitakiana zoa dia zo fototra io, famorim-bahoaka. Tsy olana zany ary tsy voatery hanonga-panjakana ny olona manao an'io, fa maneho ny zavatra marary azy fotsiny izy. Ka noho izany amin'ny fitondrana nareo zao ary ampionareo reo olona reo mba hanao an'izay fitakiana zay. Zay fotsiny ny zavatra petraka satria mampalahelo mahita an'ireo ankizy reo ratraina amin'ny tsisy dikany. Tsy fahombiazan'ny fanjakana no amonoana andreo zazareo. Sekena zay. Ohatran'izay koa amin'ny lakamisy tsy miverina io, zay moa zany no anaran'ny lakamisy amin'ny malagasy, ny lakamisy tsy miverina. Io tokony avelanareo reo olona reo haneho an'izay hevitra zay mba hanatsarana ny fiainam-bahoaka, mba hahafahan'ny responsable mahafantatra fa io vahoaka io efa maharary, efa ela no ny aretan'izy ireo, efa ela no ny andrasandreo an'izay fahombiazana zay fa mbola tsy hitany hatreto. Ka noho izany aza mifanometsiny fa avelaonareo, nareo mpitandro filaminana, nareo amin'ny fitsarana, nareo amin'ny préfecture, ireo olona reo aneho hevitra ny kahalalana ahafahana mamerina indray ny fahazavana sy ny fahadiovana amin'io renivohim-paritanytsika io. Ka zahay mankahery anareo vahoaka ny Tananarivo amin'io zavatra mahazo anareo ary sora koa ny fahatongavan-tsaina an'ireo tompon'andraikitra munisipaly zay nanan-kevitra manaitra ny vahoaka, manaitra ny fitonam-panjakana mba hijery akaiky ny olana zay sedraindreo. Ka zay angamba no afatra avy ety amiko mahakasika an'izay zavatra mety hitranga amin'ny lakamisy io. Indrindrandrindra za tsy maniry isiany loza fa ny zavatra tsara kosa ny tokony ataon'ireo mpitandro filaminanareo mba hahafana misoroka ny filaminantsika ato anatiny. Tsy tsara ny malagasy amin'ny malagasy andeha hiady na hifamono dia hifanao valifaty zay zavatra zay tsy mahatsara atsika zay, tsy mahasoa atsika. Efa maro ny lesona zay efa tokony ho ataotsika zany fitaratra. Ka noho izany ianao mpitondra rehefa tsy mahomby dia mba miala ampahendrena ihany koa. Miala ampahendrena zany tsy mampianatra zany mametra-pialana zany. Lasa mametraka na ho héros national ianao Andriamatoa Filoha rehefa miteny hoe tena tsy vitako tsony izy ty. Zay ngambany fa ho ampetsika arakaraky ny toe-javatra misy. Fa za eto dia mankahery anareo zandry zanaka zay mianatra amin'ny anjerimanontolo ao votovorona am'izao misedra an'izao tsirary an'izao, misedra an'izao mavesatra izao, mijoroa anareo, takionareo fa zonareo satria nareo no avy n'ity firenena ty marina. Tokony ho karakaraina anareo ho tsara ny traitement zay itezananareo, iainanareo fa tsy amin'io situation io. Trano tsy miloko, trano tsy madio, ny foto-drafitrasa tsisy, ny kalitao-mpampianarana miaratsy, zany rehetra zany mbola miandry anareo. Zany no mahatonga atsika mila mijoro hanarina an'ity firenena ty, tsy avelantsika ho potika ny resaka fanabeazana na ty amin'ny fototra na any amin'ny ambaratonga ambony. Mila tsaraina io. Rehefa tsy tsara io tsy misy firenena vanona zao, tsy misy zany fandrosoana zany. Aza fitain'olona nareo amin'ny fanaovana zavatra tsy misy dikany kelikely, zavatra tsisy tsy ampahany amin'ny harentsika sy ny fananatsika. Ka noho izany mila fijoroana io, mila mitsangana atsika
mila sahintsika maneho an'izay fasahina manova zay. Azo ataony manova, aza mety pepona hoe tsy fotoana an'izao ny gasy efa tsy mila an'izao nareo efa namena chance nandritra ny fotoana maro fa tsy nanana vahaolana, ka noho izany mangina am'izay. Mety aminareo zay bevava amin'ny fitondrana mangina, manetry tena, manaja tena fa tsy mbola mandrangitra sy manao zavatra mifanohitra amin'ity zavatra hitan'olona maso zay efa mampikaikaika mampijaly ny vahoaka malagasy. Ka zay no afatra avy ety amiko. Mipetrahanareo aza mitabataba, de ny mpitandro filaminana mijereva, manara-maso mamalavala, angataiko anareo tsy andatsadra ny malagasy. Ajanononareo, atsaharonareo fa tsy herim-pamoretana anareo, fa mpitandro ny filaminana, iaro ny tanindrazana, iaro ny vahoaka sy ny fananana, tandroka aro ny vozona. Zany no anaranareo, anarana tsara fa tsy anarana ratsy zay ho ampiasain'ny mpanao politika zay tsy mahomby mamotika nyty firenentsika ty. Saotra to.